dia maneho ny asany Andriamanitra. Fa misy fotoana koa izy mibanjina antsika rehefa mety amin'ny toetra antsika. Haleloia. Ary misy fotoana mifankahita izy mijery antsika sy isika mibanjina azy. Rehefa tena en communion lalina amin'Andriamanitra ianao, amen. Lohahevitra izay ifampisarahako amintsika androany dia hoe mahita izay tenenin'Andriamanitra. Haleloia. Mahita izay tenenin'Andriamanitra. Raha hoe tokony ho izy dia hoe mandre izay tenenin'Andriamanitra. Fa mahita izay tenenin'Andriamanitra satria izay mihitsy ny fomba fitenin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra dia tian'Andriamanitra ianao ahita izay lazain'Andriamanitra. Mbola normal, afaka mitanondrika ianao amin'izao. Mety hoe afaka kivy ianao, fa teny aminao aorian'ny tenin'Andriamanitra androany, tsy mananjo ny tomantsony ianao, tsy mananjo ny hokivy ianao, tsy mananjo ny tanondrika tsony ianao satria niresaka taminao ny papanao. Haleloia. Sokavantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo. Tenenao akaikinao hoe mahita izay tenenin'Andriamanitra hoe. Salamo 4:30. Psaume 34:19. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Maro ny fahorian'ny marina hozy izy, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany. Amen. Maro ny fahorian'ny marina. Na izay teny izay fotsiny ara dia minao fa anokatra ny fonao sy ny sainao iombona tsirairay tanteraka amin'i Jesosy. Maro ny fahorian'ny marina hozy izy. Ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy tsy midika hoe tsy hanana problème tsony tsika. Tsy midika hoe tsy hanana olana tsony ianao. Fa ny fotoana nandraisantsika an' Jesosy dia afaka nihoatra an'izany rehetra zany. Tsika midika teny français dia zao nolazainy tenin'Andriamanitra hoe le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Rehefa miaraka amin'ny Kristy tsika, rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika, tsy hoe tsy misy tsony ny problème. Misy ny olana. Haleloia. Satria ny nahatongavan'i Jesosy aloha tsy hama olana, fa ny nahatongavan'i Jesosy hamonjy olona. Haleloia. Avy eo miditra antsehatra any anatin'ny problèmanao Andriamanitra, amin'ny fomba n'Andriamanitra no hamahany problèmanao fa tsy amin'ny fombanao. Haleloia. Misy fotoana tsika mieritreritra foana hoe Jesosy manana problème, ahoana ny fomba ivan'ity problèmako ity. Dia ianao mieritreritra hoe ivan'ny problèmanao amin'ny façon ieritreretanao hamahanao anazy. Fa Andriamanitra manana fomba hamahany problèmanao. Izay mety tsy eritreretinao fa amin'ny fahitan'Andriamanitra sy amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra dia izy manatanteraka an'ilay izy. Ary ny famahan'olana omen'Andriamanitra anao no tena mety aminao. Nisy fotoana nizara olana tamina olona anankiray dia tsy nameva olana anazy fa avy eo koa izy nitantara amin'ny problèmany. Dia rehefa nitantara izy dia nijeza be ny anazy nohony anahy dia nandina aloha tsy niteny tsony. Mila mitandrina tsika dia nisy fotoana koa hoe ny olona zany ka manana problème daholo e. Na ny olona tantaranao problème raha manana problème. Fa Jesosy rerany tsy manana problème. Haleloia. Jesosy afaka mamany olanao. Jesosy afaka midélivre anao. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe maro ny fahorian'ny marina ozy izy, nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra zany. Manana tosahady tsika mialohan'ny atrehantsika ny journée atsika hoe non, mety misy ady lalovako androany, mety misy problème atrehako androany, fa Jehova Andriamanitra Jesosy Kristy manafaka anahy amin'izany rehetra zany. Amen. Manana fomba hamahany problème atsika Andriamanitra. Tenenao akaikinao manana fomba hamahany problème anao Andriamanitra ve? Ianao zao misy fotoana mieritreritra hoe vola amin'ny problèmako dia ianao mieritreritra hoe amin'ny volanao Andriamanitra. Ny sainao zay fa n'Andriamanitra solution. Misy fotoana mety hoe misy mosary be dia misy mosary ohatra dia ny façon hamahan'Andriamanitra izy ao amin'ny Baiboly tena tsy takatry ny saina. Na ny fomba namahan'Andriamanitra amin'ny problème atsika lehibe indrindra ary mahavariana teo amin'ny hazo fijaliana ny namahan'Andriamanitra ny problème amin'ny fahotana. Ary ny devoly ny eritreritra hoe resy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria izay ny farahitany, izay ny farafahitany. Fa Andriamanitra nefa mahita hoe ao amin'ilay Jesosy ohatran'ny kopaka be sy rehetrarehetra iny, ao anatin'izy manasitrana ny aretinao, ao anatin'izy mamampy problème anao rehetra. Haleloia. Ary tiako tsika tena ny problème rehetra tena hoe ny fahitantsika. Any problème satria ny fahitana miteraka fahatsapana. Any amin'ny fahitantsika ny problème izay mahatonga an'Andriamanitra manova ny fahitantsika amin'ny alalan'ny teniny. Isaia 5:5. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fihevitra ozy izy tsy fihevitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako hoy Jehova. Amen. Satria ny problème amintsika tsy problème amin'Andriamanitra.
Anao zao mieritreritra hoe manambory ianao dia mieritreritra hoe problème be zany fa tsy hany mihitsy ny olan'Andriamanitra. Dia rehefa mahita an'Andriamanitra ianao dia hitanao amin'izay ny antony tsy maha-problème an'ilay problème anao kay. Fa rehefa en focusinao amin'ilay problème dia tsy ivy ianao dia mitanondritra ianao dia reraka ao ianao. Rehefa tena miobona sy miray amin'ny Jesosy tsika, rehefa tena ancré amin'Andriamanitra tsika dia ho vainy ny fahitanao amin'ny alalan'ny teniny. Vainy ny fahitanao amin'ny alalan'ny teniny. Misy problème zao fa tokony ho hafa ny fahatsapantsika rehefa avy nandre an'Andriamanitra tsika. Rehefa niteny tamintsika Andriamanitra. Misy différence be mihitsy zany hoe olona nitenenin'Andriamanitra sy olona tsy nitenenin'Andriamanitra. Fa rehefa niteny Andriamanitra dia miova ny fahitanao rehetra. Hoy izy ny bokin'ny Habakoka, aleloia. Habakoka 2:1 hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho izy ary hijoro eo ambonin'ny manta. Iandry ahitako izay ola zainy amiko, aleloia. Ahitako izy izay ola zainy amiko sy izay avaliko amin'ny fitarainako. Rehefa miteny izy dia ny sofiko mandrefa masoko ny mahita, amen. Ary rehefa avy miaino azy dia manana fahasahiana. Habakoka ihany no milaza rehefa avy niaino an'Andriamanitra izy dia hozy izy hoe na dia tsy mamontsina aza ny aviavo izy, na tsy misy voany aza ny oliva hozy izy, na dia tsy mahavokatra hohanina aza ny saha, na dia vonoina aza ny omby ao am-patra, za mbola hiravoravo amin'ny Jehovah ihany satria novainy tenin'Andriamanitra izy, aleloia. Lasa hafa ny fahitany, tsy mivaly le problème fa hafa mihitsy ny fomba nahitany an'le problème. Na dia mbola tsy mamontsina aza ny aviavo izy dia za hifaly sy hiravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ihany satria niova ny fahitany tamin'ny alalan'ny fiombonany sy firaisana amin'i Jesosy rehefa nandre ny tenin'Andriamanitra izy satria hozy izy hoe hijoro eo amin'ny manda hozy izy mba ahitako izay rehetra ola zainy amiko, amen. Rehefa miteny izy dia tokony miova ny zavatra rehetra, miova ny fahatsapantsika, miova ny fieverantsika, miova ny mombantsika ray manontolo. Iravoravo ao hozy izy satria Jehovah no zavatra eo amin'ny fiainako tahaka izany mihitsy. Rehefa se révéler aminao Andriamanitra, rehefa maneho ny tenany aminao Andriamanitra dia zany ny fahatsapana anananao zany. Zay le tsy azon'ny olona, zay mahatonga ny olona tena hoe efa mitapy ny kristianina. Tratra ny lavage de cerveau, tena oui, tratra ny lavage de cerveau, tellement hienjana be ny fanavaozan'ny saint Kristy. Atonga antsika tsy hanana fijery eo amin'ny niveau maha-olombelona tsony fa hijery tahaka an'izay nijerevan'i Jesosy satria Jesosy no niteny tamintsika ahafahantsika mandrava ny zavatra rehetra amin'ny alalany ho voninahitry ny anarany, amen. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hozy izy Petera ao amin'ny filazantsarany Luka 5:5, rehefa nanjomy Petera dia nandritry ny alina izy nakatrondro. Dia tsy nahazo trondro izy, nandritry ny alina ray manontolo. Misy fotoana mihaino an'ilay hoe nandritry ny alina dia ianao mieritreritra hoe nandritry ny alina fa hienjana ihany, manao hoe amin'ny 9, amin'ny 10, amin'ny 10 alina, amin'ny 1 alina, amin'ny 12 alina, amin'ny 1 alina, amin'ny 1 sasany, amin'ny 1 fefany. Lava be fa nandritry ny alina hozy izy Petera tsy nahazo mihitsy. Fa rehefa tonga Jesosy avany, rehefa tonga Jesosy dia ny olana ny sasarany nandritry ny alina dia nivahan'Andriamanitra tao anatin'ny 2 minitra. Dia zavatra navariana rehefa nanatona anazy Jesosy dia lasa ohatrany hoe lasa tsy problème tamin'ny Petera ny tsy fahazahoany trondro satria adininy teo ilay trondro dia adininy teo ilay arato dia lasa izy nanatona an' Jesosy. Ny tanjon'i Jesosy nanao an'ilay fahagagana mba hanova ny fomba fijeryn'ny Petera satria hozy izy Jesosy hoe hozy izy Petera nanatona an' Jesosy izy, nanatona an' Jesosy dia hozy izy ao amin'ny Luka 5:5 hoe miala amiko izy izy fa olomeloka rehefa naneo an'ilay fahagagana tamin'ny Andriamanitra ary zay ny fahagagana lehibe indrindra. Ny fahagagana tompoko tsy misy dikany raha tsy manondro an'ilay mpanao fahagagana. Nanao fahagagana Jesosy fa tsy mifantoka teo amin'ny trondro teo Petera, tsy hoe io ny trondro dia nanaovany conférence ny trondro dia ahoana fomba azahoana trondro be dia be dia ahoana fomba hamelona sambo ny trondro. Hitanareo zay mahavoan'ny fiangonana ty amin'ny andro farany, nosokafan'Andriamanitra ny mason'ny fiangonana ahatsapa sy aina ny fitahian'Andriamanitra. Fa rehefa nanambara ny fitahian'Andriamanitra, rehefa namen'Andriamanitra izay fanambaran'izay dia ohatran'ireny zazakely nahazo kilalao ireny ny fiangonana, ianarany en profondeur adino daholo ny lesona izay tena essentiel rehetra dia ny toe-panaraka an'Andriamanitra.
lasa ianaranao profondeur ahoana fomba azahoana trondro ahoana fametrahana lakana satria variana tao Petera dia Jesosy nanao an'ilay fahagagana adino ny tena fahagagana tompoko manondro an Jesosy ny fahagagana dia tanana manondro an Jesosy zay mahatonga antsika rehefa mivany olanao rehefa misy ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tsy maintsy Jesosy aloha haleluya tsara Andriamanitra amen haleluya dia hozy izy Petera miala amiko izy izy fa olomeloka dia hozy Jesosy namaly anazy eo amin'ny 10:10 Luka 5:10 hatramin'izao ankehitriny izao izy izy dia olona kosa no azonao tsy any amin'ilay trondro mihitsy programan'Andriamanitra rehefa niteny Andriamanitra dia nisokatra ny vision amin'ny Petera nanao fahagagana izy dia avy eo izy niteny dia nisokatra ny vision amin'ny Petera ny tanjon'i Jesosy hanokatra ny vision amin'ny Petera rehefa niteny izy fa tsy eo amin'ny trondro ilay izy fa olona ilay izy fa na kosa no azonao izy aorianan'ny fibebahana marina zany rehefa niaikeliko Petera dia misy zavatra sokafan'Andriamanitra amin'izay fantatro Petera ny tena antom-pisiny fantatro Petera ny tena antony ny andrasana ny antony hoe inona ny antony namoronan'Andriamanitra azy tiana ho fantatra ve ny antony namoronan'Andriamanitra anao aorianan'ny fibebahana marina aorianan'ny fietsenao ny fahotanao aorianan'ny tena hoe vonina ny rosy hiaraka amin'ny Jesosy haleluya i Abrahama rehefa niala tany amin'ny tany izy tsy fantany ny toerana hitondran'Andriamanitra azy fa fantan'ilay Andriamanitra niantso azy dia ohatran'izany koa ny Petera trondro ny hitany androany Andriamanitra ny teny hoe ho ataoko mpanaraton'ilay anao ohatsia tsy maintsy andeha zany Petera Andriamanitra miporovoara atao anatin'izay rehetra izay niova ny vision amin'ny Petera tsy eo amin'ny lakana tsony zany ilay izy tsy eo ambony rano tsony zany ilay izy tsy manarato tsony zany ilay izy fa hafa mihitsy ka ilay programa an Jesosy za te hiteny aminao androany Andriamanitra tonga eo amin'ny domaine anao io mihitsy maneho hoe iza marina ianao rehefa tena mibebaka marina ianao ary tena zany reto ny zavatra mahafinaritra indrindra eto ambonin'ny tany ianao miazakazaka ao amin'ny antom-pisinao ianao miazakazaka ao amin'ny antony namoronan'Andriamanitra anao tsy diso toerana ny tongotra ao fantatra hoe tia ny antony namoronan'Andriamanitra ana tia no ilain'Andriamanitra amiko dia iazakazaka ao anatin'izany ao anatin'izany iazakazaka zany Andriamanitra mitako zavatra betsaka amiko fa tsy maninona fa efaiko zany Jesosy androany haleluya ho efaiko zany Jesosy androany Maria koa tahaka izany koa rehefa atao amin'ny Simona izy rehefa nanositra menaka manitra ny tongotry Jesosy izy dia mibebaka tamin'ny ranomasitra ao tongotry ny tompo teo izy haleluya dia hozy izy Jesosy taminy naiza hozy izy toriana ny filazantsara ty dia tsy maintsy ambarany nataondra vehivavy rehefa avy mibebaka mariny Maria ka misy zavatra tsy ho hitanao mihitsy raha tsy eo amin'ny point anankiray dia ny fibebahanao marina vonina hiaraka amin'ny Jesosy vonina ny ombona amin'ny Jesosy haleluya satria Andriamanitra tsy manome vision ho an'ny Petera eny ambony sambo eo ampangalana trondro fa Andriamanitra manome ny vision rehefa niteny izy rehefa tonga ety tanety Petera dia ambara ny vision ny antony ilan'Andriamanitra azy satria tsy tiany ianao hifantoka amin'ilay fahagagana fa tiany ianao hifantoka aminy any amin'ilay mpanao fahagagana amen aloha tonga dia any amin'ilay loharano tsy ritra amen any misy ny rehetra ho anao haleluya tsy any anaty trano kisoa no misy akanjo vaovao tsy any anaty trano kisoa misy miperatra vaovao misy toana tsy te hiandry ny zavatra ataon'Andriamanitra te hiandry ny fitahian'Andriamanitra any anaty trano kisoa tahaka an'ilay zanak'Adala no tsy maintsy miala ao amin'ilay trano kisoa aloha ianao dia manapa-kevitra ianao ny ody any amin'ny rainao ny problème ary tena za mihitsy ny endriky ny fahotana takona amin'ny masonao dia tsy mahita fa rehefa sokafan'Andriamanitra amin'ny masonao dia ao anaty trano kisoa misy ianao rehefa mitoetra ao anaty fahotana ianao ka tsy vonina ny ova sy bebaka misy kisoa atsy dia misy kisoa atsy dia misy sakafo kisoa atsy dia ianao mieritreritra hoe wow ao anatin'ny débauche ny fitsangajangana ny filalaovan-dratsy fa zany ny fahitan'Andriamanitra tsika maloto ary zay ny tenenin'Andriamanitra hoe ho avy ny fotoana rehefa bakatra ny fiangonana izy dia fiangonana malaza tsy misy pentipentina tsy misy fiketronana zany no ampakarinaN'Andriamanitra zay no natonga an'Andriamanitra nanome fitafiana vaovao atsika rehefa nanome fitafiana vaovao atsika izy tsy hoe hoentsika ny fitafiana vaovao iny any amin'izay itiavantsika azy satria no hamarin'ny maimaimpon tsika
Ary nomeny fitafiana vaovao tsika. Tandremo fitafiana nomeny Jesosy anao. Tandremo fitondratena anao. Tandremo fijoroanao. Tena possible reto afaka nijoro tsara ianao ao anatin'izao génération farany zao. Na dia ohatra misintona anao iverina ary fahotana. Na dia ohatra manao an'izany daholo ary ny olona rehetra afaka nijoro tsara ianao rehefa mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mihaino an Jesosy dia miova ny fahitanao dia possible ny fijoroanao. Satria ao anatin'ny andro farantsika zao. Amen. Halleluja. Miova ny zavatra rehetra. Halleluja. Tsy any Egypte Andriamanitra no miteny hoe tanjobily ho anao ty taona ty. Fa mivoa mihitsy aloha ianao any Egypte. Dia any Egypte any amin'ny désert, dia any amin'ny désert ianao mianatra miaraka amiko kosa izy Andriamanitra. Any amin'ny brise ianao, any amin'ny manamboatra anao. Fa ny jubilé tsy maintsy tanteraka ao an-kanana ny jubilé, fa tsy maintsy miala ao Egypte aloha ianao. Problème tianao loatra ny tongolon'ny Egypte, tianao daholo ny zavatra rehetra ao Egypte, nefa ianao te hiaina tanjobily. Allo mivoaka ao Egypte aloha. Amen. Halleluja. Ary manome zavatra be dia be atsika Andriamanitra. Izy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sabotsy hoe ny zavatra rehetra amen'Andriamanitra dia voatahiry ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Halleluja. Ny zanak'Israely rehefa nitahian'Andriamanitra tamin'ny volamena sy volafotsy izy mivoaka any Egypte, niany nentina namadihana an'Andriamanitra naovany sary olona, sary omby kely volamena. Nentin'ny ankofana nasolo an'Andriamanitra. Tandremo tompoko, tandremo rehefa tahian'Andriamanitra ianao. Tandremo rehefa sandatra Andriamanitra ianao. Tandremo rehefa manomboka omen'Andriamanitra fotoana fahana mamonjy sekoly ianao. Dia io fotoana même nomen'Andriamanitra anao iny no tsy anatanteranao sitrapony avy eo fa anaovanao zavatra hafa. Tompo, mangataka fiara zay. Mba omeo fiara zay entinay mivavaka. Mba omeo fiara zay ahafahanay mandeha manatona anao mamonjy fotoana rehetra. Rehefa tonga amin'izay fiara lasa ianao makany vacances. Fitahian'Andriamanitra anao iny dia voatahiry ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Joro tsara ho an'i Jesosy. Halleluja. Teneno akaiky hoe samy manana amin'ny manahirana azy io hoe. Andriamanitra manana amin'ny manahirana azy, ianao koa mety manana amin'ny manahirana anao. Fa ao ny manahirana an'Andriamanitra dia hitanao hoe tsy manahirana mihitsy ka ilay manahirana anao. Halleluja. Iteny iray ianao hoe tena fitahiana ho anaka ireny zavatra angainako ireny nanamboatra ana ireny nanafaka ana. Satria misy karazana toe-panary reto indraindray ohatra ny tsy azonao raha tsy ao anatin'ilay tena zavatra mafimafy iainanao iny mihitsy. Misy fotoana ianao misy zavatra lalovanao mafy be. Fa tsy nahay nianatra faharetana ianao raha tsy nandalo an'ilay izy aloha hoe mila miaritra, mila manana faharetana kay rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be ampianarin'Andriamanitra antsika. Izy tena ohatra ny courant à tronc commun. Tsika rehetra mandalo zavatra fa ny tanjon'Andriamanitra dia anankiray ihany. Samy hafa daholo ny lalana tongavantsika, samy hafa ny problème tongavantsika any. Fa rehefa te hampianatra anao Andriamanitra momba ny toe-panahy anankiray izay tokony hijoroanao dia tsy maintsy tonga ny amin'ny tanjony izy. Na dia mandalo zavatra be dia be atsika ao anatin'izany. Hoy izy Josoa amin'ny Nomery 7:7. Halleluja. Sokavatsika vetivety ny tenin'Andriamanitra. Nomery 14:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompo-tany fa anina ho antsika ireo. Ny fiarovany efa niala taminy ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Halleluja. Hoy izy Josoa hoe anina ho antsika ireo izy. Rehefa nirahan'ny Mosesy ny safitany ny solotenan'ny tribu rehetra tao Israel dia isan'izany koa Josoa sy Kaleba. Dia rehefa momonina ny olona hoe non tena ngeza be ny Nefilima tao, ngeza be ny taranaky ny Nefilima sy ny Anakita sy ny sisa tao dia nanaketraka ny fony olona zany. Fa ny teny Josoa hoe anina ho antsika ireo izy ary ny fiarovany efa niala taminy. Imagine hoe olona mitovy zao samy tany anankiray ihany ny safona, fa ny anankiray miteny hoe anina ho antsika ireo dia ny anankiray miteny hoe tsy resintsika izany ireo. Hitanao izay ilay problème ilay satria ny teny Andriamanitra samy nanana fomba nandraisany an'ilay nitenenan'Andriamanitra, samy tenenan'Andriamanitra daholo ireo olona ireo, samy tenena amin'ny Mosesy ireo izay ataoko hoe solotenan'Andriamanitra tamin'izany testamenta taloha. Fa hafa ny fahitany zareo niatrika an'ilay problème. Hoy izy Josoa anina ho antsika ireo ary mahagaga ny fiarovana ozy izy efa niala taminy. Satria rehefa ny teny Andriamanitra dia manova ny fahitanao izy.
tsy manala le problème aloha izy fa manova ny fahitanao izy satria ianao no iantefan'ny teny fa tsy ny problème aloha satria ny problème tsy amin'le problème fa ao aminao zay mahatonga anteny tsy maintsy tonga aloha manovanao vao manova ny situation anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahitanao azy ndraindray ilay tsy any amin'le problème fa any amin'le anao mihoatra ny zavatra lalovanao satria ny tendrombohitra rehetra tsy voatery ny tendrombohitra rehetra no ataon'Andriamanitra plat daholo rehefa avy eo fa ny fahitanao miova dia hoy izy ianao wow afaka manidina kay tahaka ny voromahery tsy mila mandeha fa manidina fotsiny amin'ny miakatra satria ny teny tamiko Andriamanitra dia niova ny fahitako ny zavatra rehetra ary Andriamanitra rehefa miteny dia miaccompagner foana izy ny teny ny accompagner ny provision-ny halleluja rehefa miteny aminao Andriamanitra dia miomana fa ambadiky miaraka amin'iny teny iny misy ny provision ao anatin'iny teny iny misy ny hery koa ahafahanao manatanteraka an'izy raha miteny aminao Andriamanitra hoe manana fahadiovam-po izy mihitsy aloha no mitsofoka ao anatinao dia manome hery anao manampy anao atsafidy mba hampatanjaka ny toe-panahinao ahatonga anao hisafidy ny fahadiovam-po zay mahatonga antsika tsy afaka mangalatra ny voninahitra mihitsy halleluja hoe iezako be tiana zany tena enjana be tao anatin'izany fa reny rehetra reny no nitranga satria Jesosy niasa teo amin'ny fiainako Jesosy niasa tamin'ny alalako ho azo ny voninahitra mandrakizay amen tsy afaka ny angalatra ny voninahitra ao an'Andriamanitra zay fahatsarana rehetra ataony eo amin'ny fiainantsika na toe-panahy zany na ny zavatra rehetra dia avy aminy daholo zany satria izy nampatanjaka ny safiditsika atonga atsika afaka ny safidy fiainana zay mahatonga an'Andriamanitra mipresede atsika foana amin'ny asa rehetra zay ataontsika halleluja tsy ny olona no nitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra no nidina nitady ny olona satria ny religion ny olona no manao fomba rehetra hitany an'Andriamanitra fa zany mahafinaritra ny kristianisme na ny fiarahantsika amin'i Jesosy manahirana le miteny hoe fivavahana ohatra hoe zavatra rituel be dia anina be fa le hoe tsika en communion amin'i Jesosy dia izy no mipresede ny zavatra rehetra halleluja teneno akaikinao hoe efa nielohanao any Andriamanitra hoe amen ary tsitsika no mitarika ny andro rahona sy andro hafa fa Andriamanitra no mitarika azy hoy izy josoa anina ho antsika ireo izy ary ny fiarovany efa niala taminy afaka mahita ny zavatra lalovanao hitahaka izany ve ianao wow anina ho antsika ny dikany anina azo hoanina ary ny fiarovany efa niala taminy ty zavatra lalovako ty zany tohatra manaraka iakarako any amin'ny voninahitra indray halleluja tohatra manaraka iakarako any amin'ny voninahitra indray ary zany problème an'Andriamanitra satria tena rehefa mamaky ny Exodosy ianao Deutéronomie testamenta taloha Andriamanitra miteny hoe oroako ny Amalekita esoriko ny Kananita ataoko an'izao zao fa rehefa tonga hiditra eo amin'le tany Kanana amin'izay ny zanak'Israely tsy ho tafiditra ao mihitsy ary enjana be mamperitreritra ela izy hoe fahagagana hitany zanak'Israely na tonga anazy mbola nitotehan'Andriamanitra ary raha misy ny zavatra tena mampalahelo an'Andriamanitra dia tsika mitotehana azy reto eo anatin'ny zavatra lalovanao io dia mieritreritra ianao fa tsy vitan'Andriamanitra ny mamany problème anao amin'ny façon an'Andriamanitra fa tsy amin'ny façon anao aza mitotehan'Andriamanitra zany Andriamanitra efa niteny tamin'izareo oroako ny Kananita ny Amalekita resika reny tena hoe teny be da be tamin'izareo Andriamanitra fa tsy nanokatra ny vision an'le izy dia rindana tany anaty tany Kanana zareo ny tenin'Andriamanitra androany aoka hanokatra ny vision anao aoka tsy hodobo ao anatin'ny problème anao io ianao fa hisokatra ny vision anao amin'ny alalan'izany teny zany ahitan'Andriamanitra fa lehibe ny Andriamanitra ao mahery ny Andriamanitra ao tompony zavatra rehetra ny Andriamanitra ao ary izy no niteny fa ty taona ty dia tonjobilo anao amen tsy farany zany ty taona ty aloha atsisaka ato mosoara sasany dia atsisaka ato ny sasany famafana tsemboana ny sasany halleluja teneno akaikinao hoe tianao Jesosy hoe amen be dia be ny fahagagana hitan'zareo fa ny fahagagana hitan'zareo tsy nanovan'zareo tandremo zay ny tenako hoe ny fahagagana manana tanjona manokana manondro an Jesosy mba hiovan'ny toetranao fa voe aleseka ny fahagagana raha ohatra ka faly be fotsiny ianao hoe nahazo fahagagana nefa tsy nitondra indrina teo amin'ny fiainam-panahinao ary ny ranomasina mena ny zavatra hitany zanak'Israely be da be dia tsy ampy nampiorina amin'ny finoana zany rehefa hiditra ny Kanana izy tenin'Andriamanitra fa tsy fahagagana no ilainao Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao halleluja
Zany hoe raha zao zany tokony fihezan-teniteneny zanak'Israely rehefa tamin'ny fotoana io zany mba hoe miverina kely amin'izany epoka zany tsika aleloia. Raha zao zany tokony teneny hoe wow, Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena, efa narodany mandany Jeriko, tsisy dikany aminy. Reto olona ngoza be taranaky ny Nefilima sy ny Anakita sy ny sisy reto. Fa hafa mihitsy ny perception notrany koa tsika eo amin'ny fiainantsika. Rehefa miatrokolana ianao, tadio ny zavatra tsara nataony Jesosy. Aleloia. Tadio ny zavatra lehibe nataony Jesosy. Saintsainy isan'andro ny fahagaga nataony. Fa rehefa saintsainao isan'andro ny fahagaga nataony dia mahatonga anao hibanjina an Jesosy aloha sy avy eo mahatonga anao hafa mihitsy ny fijerinao ny problemanao. Manana mason'i Jesosy ao anaty olana. Amen. Manana mason'i Jesosy rehefa mijery olona anankiray ianao. Zay mahatonga anao tsy hankala, atonga anao tsy haloto fo, atonga anao ho tian'ny olona rehetra satria manana mason'i Jesosy ianao. Rehefa mibanjina an Jesosy ianao dia manana masony ianao dia hovaina ianao dia mihoatra an'izany rehetrarehetra izany ianao. Tsy nampiovany zareo mirakla, fa teny no nanova, teny no manova, aleloia. Ary proof fa mahatoky an'Andriamanitra ianao dia mahatoky ny teniny ianao. Amen. Rehefa tonga ny teny dia tsika namboarina aloha, hovaintsika aloha, hovaintsika dia tefentsika, dia ahitsy an'izay rehetra tsy mety eo amintsika. Misy zavatra be dia be indrindra eo amin'ny fiainantsika. Everitsika hoe efa mandeha ho azy, efa mahazatra azy. Za efa za mihitsy e. Nefa tian'Andriamanitra hovainy zany. Imagine eo men'Andriamanitra anao androany daholo ny zavatra rehetra miaraka amin'ny toetra anao tsy miova nge. Ngambany ianao lasa dala sady tsy misitraka amin'izy ianao fa tonga dia lasa dala fotsiny. Nefa izy nirinao be fa men'Andriamanitra anao tao anatina moa hoe boum. Fa rehefa tsy niova ny toetranao dia manimba anao. Ohatran'izany mihitsy zanak'Israely, nitahian'Andriamanitra be izy mivoaka ny Egypta nahita fity. Fa tsy nanova anazy ilay izy dia iny ihany nanova nombola kely volamena avy eo nanolony ny toeran'Andriamanitra. Tandremo ny zavatra omen'Andriamanitra anao. Fa ny zavatra omen'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra hampitodika anao any aminy, hahatonga anao hibanjina azy. Ianao no ifantohan'Andriamanitra, donc ianao no iantefan'ny teny androany. Salamo 119, psaume salamo fa 7:100, ny andininy fa 10:100. Salamo 119:105, fa nilony tongotro izy fanazavana ny lalako ny teninao. Amen. Fa nilony tongotro fanazavana ny lalako ny teninao. Saintsaina andro aman'alina zany tenin'Andriamanitra zany. Iaino zany tenin'Andriamanitra zany. Aleluia. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra teo hoe maro ny fahorin'ny marina hozy izy. Nefa Jehova manafaka azy amin'izany. Inona ny zavatra mety lalovanao? Inona ny zavatra mety atrehanao? Inona ny zavatra mafy? Tena hoe tsapanao hoe tsy vitako ty. Eny natoetra ary. Hoe mbola tsy vitako ny miala amity. Enoy ny tenin'Andriamanitra. Dia mahita izay hitan'Andriamanitra. Aleluia. Mahita izay hitan'Andriamanitra. A Jesosy vonina nitondra antsika lavitra izy. Nomery toko fa 7:20 ny andininy fa 7:20. Zao vaky ny teny hoe Andriamanitra hozy tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho tovina. Aoka ho hitanao, aoka ho hitantsika izay lazainy manomboka androany. Joro tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Joro tsara ao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa hafa mihitsy ny fomba fiainanao rehefa mahita izay lazain'Andriamanitra ianao. Imagine eo tantaran'i Daniela. Rehefa natsipy tany andavaky ny liona izy, ny antony izay hoe satria izy nivavaka, satria izy nitady an'Andriamanitra, dia nalefa nilatsaka tany andavaky ny liona izy. Hitanareo misy fotoana tsika mivavaka. Misy fotoana ianao mivavaka dia fa maninona ary Jesosy niaran'izao zavatra zao. Fa maninona ary Jesosy no nitranga amiko izao zavatra zao. Fa ny Daniela tena ohatr'izany mihitsy. Nivavaka in-3 isan'andro mihitsy no andatsahan'olona anao any andavaky ny liona. Fijoroanao amin'ny fahamarinana, fandehananao amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa rehefa tonga tao Daniela dia vitan'Andriamanitra nanakombona ny vavan'ny liona, ahatonga anazy tsy horavan'izany. Hitanareo amintsika mantsy ny fahagagana fiainana surnaturel. Fa ny fahagagana amin'Andriamanitra fiainana normal aminy ny fahagagana. Fa ny mahagagan'Andriamanitra ny toetratsika miova rehefa manaiky hovain'ny tenitsika. Aleluia. Ianao zany miaina fahagagana dia hozy ianao hoe fahagagana rangahy zany lehibe zany, tena zany ny fiainana normal amin'Andriamanitra. Satria izy Andriamanitra mahagaga. Fa amintsika ilay izy no hafa mihitsy. Dia izay mahatonga antsika tokony hahita izay hitan'Andriamanitra. Hibanjina sy jery izay lazain'Andriamanitra tahaka ny teny. Hozy izy Andriamanitra tamin'ny Jeremia hoe tahaka ny
tahaka ny vaza ozy izy vazy d'argile Jeremia 7:20 izay raha tsy diso atsofiny ao anaty la ozy izy hoe tahaka an'izany ozy izy ny tiako anefenanao sy anamboarana anao ry zanak'Israely dia tahaka izany koa tsika eo ampelantanan'Andriamanitra tahaka ny vazy d'argile tsika eo ampelantanany dia izy mamolavola atsika izy manamboatra atsika amen izy misy fotoana ianao amboarana dia misy fotoana mety vaky le vazy d'argile satria mirevolte ianao manohatra le fanamboaran'Andriamanitra ianao dia vaky le izy dia inona indray ny atao ny alaindray le izy dia averiny amboarina indray le izy omeo fotoana Andriamanitra mpandrosoana anao fahazalanina fotoana ny eo ampanefenanao tsy possible hoe firy-taona amin'ity taona ity zao anao ankalaza ny anniversaire anao dia miaraka ankalazaina aminao koa ny toetra tsy miova eo amin'ny fiainanao fa amin'ny fotoana hitenenan'Andriamanitra dia vonona ny fanafana vonona ny zavatra rehetra mila mahita an'le teny ianao halleloja mandray dia mahita an'le teny ianao dia mitranga ny fiovanao satria problème misy problème na vision ny Josoas Kaleba nanana fanambarana momba ny tany Kanana izy satria efa niteny tamin'ny Andriamanitra dia nahita izy fa ny olona be dia be tsy nanana fanambarana dia dobo rehefa teny andalana ihany mahita azy hitan'Andriamanitra tahaka an'ireny vazy d'argile ireny tsika dia amboariny dia tefeny halleloja misy fotoana ianao atsofiny ao anaty afo fa ny tanjon'le afo tsy hoe andoro anao fa ny tanjon'le afo manamafy anao amen tanjon'le afo manamafy anao dia manome forme tsara anao dia misy fotoana amin'izay anao rehefa mahazo forme tsara iny halleloja misy fotoana amin'izay anao rehefa mety tsara ny structure anao rehefa tena hoe tena sady menamena tsara ny lokonao dia manomboka midy amin'izay ianao dia manomboka misy mividy ianao ndraindray hoe tena ny palais présidentiel dia apetraky ny olona eo ianao ndraindray anao fidin'olona dia ataon'olona any am-piangonana dia lasa haingony na toerana mahafinaritra be ianao satria efa voatefy efa voamboatra ny olona efa voatefy sy efa voamboatra ihany no afaka exposen'Andriamanitra avy eo maneho azy hoe zao ny vokatry ny asan'ny tanako dia le vaza tsy manana feo tsy afaka miteny le vaza hoe za ihany na tonga na ohatran'izao na za ihany na namboatra ny tenako fa ozy izy le vaza hoe le mpanamboatra ana tamin'izany mihitsy mahay halleloja le mpanamboatra ana tamin'izany mihitsy mahay dia vidin'olona ianao dia ataon'olona haingo-trano ianao dia variana zay mijery anao misy voninkazo tsara be ao anatinao amen manomboka ampian'Andriamanitra amin'ny fahasoavany ao anatinao manomboka ampiana rano kely dia maniry eo le voninkazo dia misy fotoana ianao ataon'olona boatin-drakitra zany halleloja misy vazy boatin-drakitra raha mbola tsy nahita ianao ataon'olona fanangonana zavatra tsara be ianao fa misy fotoana amin'izay kosa nefa tsy ho mandrakizay zany ianao na ohatrany ahoanary ny fahatsaranao fa ho avy ny fotoana ho asorona indray ianao dia soloina vazy hafa vaovao indray hitanareo ty génération misy atsika ty ao anatina génération misy anao omeo maximum tsy manana fa tsy ty ianao midira ao amin'ny antso sy ny antson'Andriamanitra anao dia miazaka za mafy ao anatin'izany antso zany satria ho avy ny fotoana izy vazy manaraka indray asolo anao fa misoran'Andriamanitra efa naneo anao izy dia tsy dongotoerana ianao fa manaiky indray ianao hidirany hafa indray ho voninahitra Andriamanitra fa Andriamanitra te hitondra anao lavitra fa manetsehany ny fanamboaran'Andriamanitra manetsehany ny fanefen'Andriamanitra anao aza toerina rehefa le manodina anao iny izy rehefa le mikapokapoka anao manamboatra anao eo ambonin'ny fanefena tamin'ny mandy iny izy aza toerina rehefa mampiditra anao anaty afo izy fa mahasoa anao zany mahatsara anao zany halleloja satria le vaza eo ampanamboarana anazy tsy mahita ny fiafarany izy fa mieritreritra izy hoe marary izy zany marary zany asorony zany le misy vatokely tafiditra any dia asorona marary zany satria tsy mahita ny fiafarany izy fa raha tia mahita ny fiafarany izy satria ny teny melota amin'ny Andriamanitra hoe ny fiafaranao anje ho eny ambony tendrombohitra dia hitazana anao ny olona ahita ny fahalebiazan'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany rery ihany dia hiteny ianao amin'izay fotoana izay hoe fa maninona koa ary aho momonina fa maninona koa ary aho no nitenina amin'ny miatsinan'Andriamanitra tamin'ireny fotoana ireny hoe fa maninona any niatra an'izao fa maninona izao zavatra izao no lalofako satria tsy nahita izay hitan'Andriamanitra ianao ary misy fotoana tsika taraiky foana misy fotoana hoe ve zany ny antrony iny manao an'izay mihitsy tsika rehefa mitranga daholo ny zavatra rehetra dia efa nataon'Andriamanitra le izy dia izy hoe ve zany ny ao anatiny ka ny ao anatin'io zavatra lalovanao io manana fatotsiana fa ianao ny mpandresy farany eo amen manana fatotsiana fa ianao ny mpandresy farany eo ohatran'ireny match de foot reny ihany io ny dadanao Jesosy no mitsoka ny sifflet farany na izy ny arbitre dia ianao manao match en coupe efa anao ny fandresena efa anao fa aloloha fotsiny le baolina aloha fa eny ampelantanany sifflet farany ary le izy ny problème tsy ny devoly misy fotoana tsika mametsiany ny devoly foana azafady
Asany devoly ianao no mila miova, ianao mety nanokatra varavarana. Satria ny fahotana no sakafony devoly. Misitona anao fotsiny izy mba hanota mitondra fahatsapany eo amin'ny nofonao, atonga anao hanota afa miditra mamotika amin'ny fiainanao. Zay mahatonga antsika mila mijoro tsara amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, mijoro tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fahamarinana. Hoy izy le teny tamin'ny voalohany teo hoe na dia haningotra ny aiko azy dia hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro amin'ny fahamasinana, satria zany no ilainy zao andro farany zao. Olona matoky an'Andriamaniny na dia ho atsipy anaty lafaoro mirehatra afo azy. Tsika mety tsy ho faty maritiora daholo, fa mila manana an'izany attitude zany tsika hoe vonina hijoro amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra na dia amozako ny aiko azy. Mihoatra noho izany nefa, Andriamanitra tia karakara amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Andriamanitra mahita ny zavatra atrehanao, fa mahita azy hita an'Andriamanitra eo amin'ny ady atrehanao. Ny zavatra lalovanao mety fanamboarana, misy fanamboarana be dia be ataon'Andriamanitra, fa manomana anao reny hiakatra amin'ny dingana ambonimbony kokoa. Ary aza matahotra ny devoly zany izy ny tenin'Andriamanitra hoe, izy ny teny any amin'ny Genesis rehefa nanozina amin'ny menarana izy hoe izy ianao izy hanoritory ny omby elahatongony matsy an-devoly, fa izy hanitsaka ny lohanao, fahavalonao zany, fahavalo efa voatsitsaka eo amin'ny lohany. Alleluia. Ary ny biby lava rehefa voatsitsaka eo amin'ny lohany dia ny rambony sisa mihetsiketsika. Ohatran'izany ny fahavalonao dia tsy misy antony tokony hatahoranao, satria efa misy problème eo amin'ny lohany izy, satria efa voaitsaka ny lohany. Alleluia. Ary tsy afaka manapatra eo amin'ny fiainanao izy, fa mba hanifaladianao ny toerany. Mipointure kiraronao ny fahalebiazana hitan'ny farany raha mibanjina izy, mba manana fahatotsiana. Fa lehibe lavitra ny Andriamanitra ao, mahery ny Andriamanitra ao. Tsy lehibe noho ny Andriamanitra ao ny ady atrehanao sy ny olana lalovanao. Ry Paoly apôstôly mikadra ho an'ny filazany tsara. Noho ny filazany tsara dia nahiditra pontsy, tsy hoe nangalatra akoho, tsy hoe namaky trano, fa nitoro ny filazany tsara dia nahiditra ny olona pontsy. Fa inona ny zavatra nataony rehefa tonga tao am-pontsy izy Paoly Silasy? Lasa izy mifaly sy ny deran'Andriamanitra, satria efa niteny tamin'Andriamanitra dia nahita izay nitenenin'Andriamanitra izy. Andriamanitra niteny taminy hoe ho avy ny fotoana hitory amin'ny mpanjaky ianao izy. Mety mbola tsy nitranga le fotoana tamin'io fotoana io, donc nanana fahatotsiny Paoly tao anatiny hoe tsy eto zany ny fehefaratsika, satria efa niteny Andriamanitra. Ka teneny problème, tsy haiko hoe miresaka amin'ny problème ve sa miresaka amin'inona, fa na zavatra atrehanao dia lehibe lavitra ny Andriamanitra ao. Amen. Alleluia. Tonga ao anaty fonja zareo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9, ny 5:20. Lasa zareo ny deran'Andriamanitra, name voninahitra an'Andriamanitra. Alleluia. Nikadra ianao dia manana an'izany attitude zany. Ianao koa ve hitanareo le problème tsy mbola ny va. Tsy niteny tamin'Andriamanitra hoe ovako ny problème anao zao, fa miderana reo, satria anao fiderantsika hanetsika an'Andriamanitra mba hama problème anao. Fa idera fotsiny izay, satria nao tsapana hoe privilège zany aty amponjy zany noho ny filazany tsara an' Jesosy. Tsy hainay izay ataony rehefa avy eo, fa idera fotsiny izay. Dia niderana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra izy, satria nahita izay hitan'Andriamanitra. Nidera amin'izay niovitrovotra ny fonja iray manontolo dia nivany fatoran'izy rehetra tao. Avy eo izy tsy mivoaka, tsy mivoaka izy fa nisokatra amin'ny fasana anaty hamono tena le zoko-mpiavana. Aza mbola mamono tena aloha izy, fa aty an'izay hozy izy Paoly. Alleluia. Dia avy eo amin'izay mahafinaritra antsika ny verset rehetra iny hoe nino an' Jesosy le mpiambina amin'ny fonja, dia hozy izy le mpiambina amin'ny fonja hoe inona ny tokony ataoko, inona ny tokony ataoko. Dia hozy izy Paoly apôstôly hoe hitanareo le fahagagana miovitrovotra tremblement, fa manondro an' Jesosy foana amin'ny fiafaran'ilay izy. Raha ohatra zany ka nijanona teo dia hoe ahoana ny anaovantsika conférence sa momba ny mampiovitrovotra ny fonja sy manetsika an'Andriamanitra ao amin'ny toerana anankiray, fa tena amin'ny teninareo fa tonga dia fen'olona ity toerana ity, satria tian'olona ny zavatra ohatran'izany. Mampiovitrovotra fonja. Raha ny amponjy ianao manao an'izany séminaire zany moa dia vao maika manahirana be. Fa anao tsy nijanona teo ilay tantara, ary izay mahafinaritra an'Andriamanitra tsy najanona teo ilay tantara. Fa hozy izy le rahalahy amin'izay, inona no ataoko? Tsy ny raharan'ilay tremblement de terre izy, tsy ny raharan'ilay zavatra be dia be tsony izy, fotsiny hoe inona no ataoko mba hovonjena. Dia hozy izy Paoly apôstôly nomeny fotsiny ny filazany tsara an' Jesosy, minoa an' Jesosy tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Amen. Ndao tsika androany ahita izay rehetra lazain'Andriamanitra.
Ozy izy ny teny oabolana amin'ny alleluia tian'le raha mahafinaritra eto moa ty verset ty oabolana toko 7:9 fa ny lala marina dia atoan'ny fipokandro maraina izay mihamazava mandrapitato vovonan'ny andro amen mandroso makany amin'ny fahatsarana amin'ny fiainanao fa mahita aza hitan'Andriamanitra tsy possible ny tanondrika tsony ianao alleluia tsy possible no reraka tsony ianao tsy possible no tsivy tsony ianao satria ny teny taminao Andriamanitra tsy hoe satria nahay nampahery tena be ianao dia ny développenao teo ny personnel tsy haikonao fa satria ny teny taminao Andriamanitra satria miivo amin'i Jesosy no herintsika Jesosy ny tanjakantsika Jesosy no hijoroantsika eo amin'i Jesosy ny hazakazahantsika izy ny lalana sy fiainana ary fahamarinana amen ka io zavatra lalovanao androany io te hiteny aminao manomana anao amin'ny etape manaraka io dia tonga anao hiteny tahaka ny Josua sy Kaleba hoe tsy problème io fa hanina ho atsika io alleluia ary zay nafinaritra ny Davida hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Davida hoy izy dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra araka ny fon'Andriamanitra Davida tonga avany liona tonga avany berana nafitra anazy alleluia fa tsy nataony nampifendro anazy zany za ve mivavaka be dia tafia amin'ny bera za ve araka ny fon'Andriamanitra dia tafia amin'ny bera oui vao maitsy ianao tafia amin'ny tompoko fa rehefa tonga amin'ny bera inona nomana anazy hiatrika ny liona halleluia ary rehefa tonga ny liona inona nomana anazy hiatrika ny Goliata ary rehefa tonga Goliata nanomana anazy hiatrika ny Saoly rehefa hafa mihitsy ny fomba fijerinao ny zavatra lalovanao mahita an' Jesosy ianao satria ny teny taminao Andriamanitra nanova ny visionao Andriamanitra dia tonga any amin'ny destination finale izay antony namoronana an'Andriamanitra anao ianao amen ndao tsika tena hijoro an' Jesosy fa omeo zay andrasa an' Jesosy alleluia omeo zay andrasa an' Jesosy alleluia ny olona feno fanahy masina tahaka ny Stefana tsy any amin'ny hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra be tsy hoe miteny mafy be ohatr'izany rehefa mitory teny azafady za mihitsy ny fahasoako fa tsy hoe any le izy alleluia fa amin'ny fijoroanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra le izy amin'ny fijoroanao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra le izy feno fanahy masina hozy izy ny tenin'Andriamanitra Stefana alleluia teny banjina ny lanitra izy dia nahita an' Jesosy nitsangana izy mahafinaritra be rehefa mibanjintsika dia Jesosy koa mijery atsika alleluia misy fotoana ianao mijery an' Jesosy ampinoana miezaka satria tianao Andriamanitra mamproblème anao rehefa mijery an'Andriamanitra ianao fa misy fotoana Andriamanitra mihitsy mijery anao rehefa mety aminy ianao fa ny tena tsara koa rehefa malotrina anao Andriamanitra mifankahita amin'ny masonareo mianaka ary rehefa mifankahita hozy Stefana tsy niantso izy andrinjana amin'ny fahavalony tsy niantso izy andrinjana amin'ny fahavalony hoe nitsanga an' Jesosy dia ohatry hoe akasabatra tonga dia vitany amin'ny Paoly vitany amin'izay olona rehetra nanatitra teo non tsy izay fa hozy izy mamelany elokireo hozy izy tahaka an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy mamelany elokireo hozy izy reo olona reo zay ny toe-panaraka an'Andriamanitra zay ny toe-pon'ny olona pirofa feno fanahy masina ianao zay ny pirofa mibanjina an' Jesosy marina ianao lasa manana ny toetra an' Jesosy ianao alleluia ary averiko foana ty milohan'ny amaranako ny toroteniko Andriamanitra tsy mpanao tip top pasteur Jao no niteny an'izany izy fotoana Andriamanitra tsy mpanao tip top fa Andriamanitra rehefa manamboatra anao izy manome anao natiora vaovao izy manome anao ny zavatra rehetra izy mba hahafahanao mandeha ao amin'ny lalana hozy izy ny teny za hozy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika alleluia tsy afaka miala amin'izany tsika tsy maintsy mitoetra eo amintsika mijoro tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandehanao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tena jerevanao kay tsy problème malalovanao io tsy problème io fa menoa ny tenin'Andriamanitra avy aloha ny teny anova ny fahitanao amen dia hozy izy le loha hevitra hoe mahita izay tenenin'Andriamanitra zay ny salamo 4:30 ny 5:20 mivatsitsika tamin'ny voalohany teo hoe maro ny fahorian'ny marina hozy izy nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra zany amen ataovy azo antoka fa olo marina ianao ataovy azo antoka fa amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina ianao ataovy azo antoka fa tsy hanana devoly satana fahefana anjara ntsony eo amin'ny fiainanao dia mahasamy teny ianao tahaka an' Jesosy hoe raha ho avy ny andrina an'izao tontolo izao tsy manana ininona ato amiko ireny joro tsara ho an' Jesosy ndao tsika hitsangana amin'izao fotoana izao tsangantsika amin'izao fotoana izao fonction izay tenin'Andriamanitra nyrenesinao zay mahita izay tenenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra teo dia inona ny zavatra hitanao momba ny fiainanao dia mandehanao amin'izay fahitanao zay fa zay no marina sy tian'Andriamanitra hitondrananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fahatsaranao
Sao raha Jesosy fa niteny taminay ianao androany. Sao raha Jesosy fa fahitanay mihitsy ka ny tianao ovaina. Jesosy indraindray izay mieritreritra foana hoe asoriny obstacle eo anoloanay satria izay te hiainana fiainana mora fa ny tena tianay Jesosy tsy le façon anay mama problème fa le façon anao mitondra anay mihoatra an'izany zavatra rehetra zany. Rehefa mahita anao eo amin'ny fahalebiazana izay mankasitraka Jesosy ny amin'ny fahatsaranao. Misaotra fa tsy miovy ianao. Manan'izay manana anao. Ianao no harena ambony indrindra eo amin'ny fiainanay. Dia raha sy laza ho anao ray amin'ny anara tsara bidin'i Jesosy Kristy, velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Ndao tsy hiteka mafy eo an Jesosy andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Amen. Mahazo toerana vetivety mahazo toerana tsara mihitsy dia tiako ianao mbola hitehaka mafy tsara ho an Jesosy hitanareo mahatonga antsika tonga eto foana isan'andro satria misy arena avoaka an'Andriamanitra eto isan'andro. Tsy mora ny tonga eto isan'andro. Ary lety koa ny tsy isan'andro latsinainy talatsy larobia ihany. Tena angony ny hery avaozy isan-kerinandro atao visan'ny olona mangetaheta foana ianao. Dia saintsainy fa isaka misy journée misokatra dia manome teny Andriamanitra. Amen. Ny tenitsika androany zao inona zao ny lohahevitra androany moa? Loatra dia ny titre aloha manao révision sady tsika. Mahita zay tenenin'Andriamanitra. Reo olona be dia be niaraka tamin'Andriamanitra reo zany tsy naherihery fahatany teny fotsiny fa ny zavatra hitany. Takizany zao le voalaza teo ry Joshua sy Kaleba rehefa hiatrika ny tany Kanana, izay zavatra ny tenenin'Andriamanitra. Eritrereto tsara hoe Andriamanitra ny teny hoe io Kanana, fa rehefa niatrika ry zareo nefa tena tonga dia tsy olona kely niatrika teo fa to dia olona 3 mètre ny kely indrindra tamin'izareo tamin'izany. Zany hoe ianao zany rehefa hitenenin'Andriamanitra dia tsy tonga dia hoe misokatra le izy fa misy manakana. Fa le fomba fiatrehanao le izy mihitsy le nitenenin'Andriamanitra androany hoe ataovy mifandraika amin'izay niteneniny ny zavatra hitanao mba hahatonga anao ahery miatrika ny fiainanao. Hanina ao antsika ireo ozy izy. Nefa le hafa ny teny tsy resintsika ireo. Mahavariana le nahita an'izay tenenin'Andriamanitra miteny hoe hisakafotsika dia ho voky. Le tsy naheno tenin'Andriamanitra tsy nanatrika sekoly miteny fa ho viditsika amin'ity semaine ity. Raha mbola azo atao re tonga avy manatrika sekoly. Raha mbola azo atao tsy te hahita leotra ny tamin'ny confinement izany. Vidy méga amin'izao efa fantatrao ihany tsy resantsika tsofa dia mandoalika mivavaka sy mifampivavaka tsika dia mbola misokatra re atao visan'le mazoto ianao tonga isamaraina mangetaheta an'Andriamanitra. Amen. Tsy taitra ary Paul sy Lasy ary tsy nanokatra séminaire zareo. Inona tsara ny titre séminaire pasteur? Séminaire mampiovitrovotra fiainana. Tanao lasa any amin'ny zavatra futile zao fomba fiteny. Any amin'ny zavatra tsisy dikany hoe za efa nanatrika sekoly manay dia ampivotrovotra iny. Dia nahavariana be teo tokoa fa nisokatra mifonja tsy mivoaka ry zareo. Zany hoe Paul io zany tsy nieritreritra nivoaka anie zany. Tsika izao mieritreritra nivoaka ho tafavoaka, ho tafita, atreny epita, ananina. Paul io ary fa nisokatra amin'izay izy tsy nanaitra aleon'ny Paul nijanona nitory tamin'le tao toy izay andeha hivoaka dia ho very le tao. Tsara ianao tavavoaka fa tsara misy olona voavonjy aloha vao mivoaka ianao. Ka sao dia misy olona tokony vonjena vao avoaka ianao. Any koa mbola séminaire manaraka. Fijerin'Andriamanitra zany hoe voakapiteny tanao le mifankahita. Voarain'i Paul le hoe matoa atao ponja izy famonjena. Dikan'izay tsy priorité tsony zany le mivoaka. Tena kaikinao sao dia misy famonjena tokony eritreretinao zao tsika miteny zao hoe zay vao avoaka ianao hoe zay le hoe mahita zay hitan'Andriamanitra. Dia zareo anie nisaizy daholo le karazana exemple be dia be teo fa zay nandray teny nanaiky hanova fomba fijery dia lasa nahay niaraka tamin'Andriamanitra. Amen. Herinandro tsara ny ety. Fantatrao ve zany fa herinandro tsara ty? Tsy haiko izay voavoarenao tamin'ity week-end ity fa ny vaovao ny lanitra mampatsiaro anao sy mampitandrina anao amin'ny fahatsarana fa herinandro faran'izay tsara ty herinandro ity.
be dia be ny zavatra mety mifamaforenao hoe tena anao an'izao ananina ry mananina oatra fa Andriamanitra miteny aminao andro amin'ny maraina herinandro tsara ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra ty herinandro ty. Le Andriamanitra miaraka aminao tsara, raha te hiaraka aminy ianao tsy maintsy tsara fanahy koa ianao. Zay amin'izay mikompleter le izy fa tsy hoe Andriamanitra tsara ty herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy nefa ianao ratsy fanahy kely eo dia manjary tsy miampita le izy dia iny le mahatonga an'le ao anaty sekoly misy double portion. Tsy mbola double portion le satria miredouble kilasy satria efa nitenenina fa tsy voarainao le izy. Za mahita fa androany maraina ny tenindray Andriamanitra androany dia voarainao zany. Tsy haiko inona ny zavatra mavesatra fa jereo araka ny fijerin'Andriamanitra fa tsy mavesatra zany io. Dia jereo ny le teny teo hoe ny tena olana ozy izy tsy le manjoentsika hovahana fa le fifandraisantsika amin'Andriamanitra mahatonga an'le zavatra lalovantsika ohatran'ny mavesatra. Dia izao ny manahirana an'Andriamanitra aloha zay vao ny manahirana antsika. Tena kekinao tsy hafa miala amin'izay ianao hoe fa tsy maintsy ny manahirana azy aloha hoe vao ny manahirana anao hoe. Dia teneno izy ny manahirana an'Andriamanitra hoe enao hoe. Dia eo amin'izay izy ary le enao teneno izy enao fantatro enao ka fa izy aminao izinao iny nitoetra anao tenenao an'izay izy nitoetra anao hoe. Rehefa azontsika zany révélation zany dia misy zavatra be dia be afaka isokatra. Jereo tsara le toetra aiza hoaiza eto amin'ity toetra ity ary mbola nomezako tsy ny devoly foana mandraiky androany. Ina le teny teo aza mandany fotoana ianao manome tsy ny devoly fa miova. Manjary lasa ohatran'ny hoe dia tena tsy afaka manao ninninina zany tsika nefa afaka miovitsika. Aza manahy ianao esoro ny fanahiana aza matahotra fa maninona tsy atahotra satria miankina amin'Andriamanitra ianao. Amen. Dia tsika hitsangana ary dia hanao fahafatahana hisaotra an'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Aza anatin'ny mivavaka atao feno fisaorana feno fankasitrahana. Velary eo natren'Andriamanitra ny ao anatinao avy amin'izay efa niteneniny fa na dia nampanantena azy izy mety izy ny sakatsakana fa izay niteneniny tsy maintsy efainy fa mila mahery kosa ianao eo am-piatrehana. Mahita an'izay niteneniny ary mahita azy ny teny taminao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa nitarianao sy ny taominao. Tonga soa eto amin'ny sekoly nandreny teny napetraka teny ambava-mpanomponao. Vohomana ampahery sy amatsy ny ilaina rehetra indray hamakivakiana ny tontolo andro sy ny herinandro vaovao. Misaotra ny amin'ny fisian'ny fotoana andro amaraina, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fampianarana, ny fanitsiana, ny fampaherezana. Mankasitraka anao zay fa manavaony ao anatinay ianao amin'ny alalan'ny teny, manova ny fomba fijerinay, mikitika anay ianao, mikasika anay ianao. Satria ny manahirana anao tompo dia zahay. Ny manahirana anay dia izay misy ao aminay. Dia tsy misokatra mihitsy ny ao anaty iregle an'ilay tena tokony hovahana fa androany dia ampatsiahivinao amina rappel mazava be androany fa mila manamboatra ny fifandraisanay aminao zay. Ahita tompo fa manana vahaolana ianao satria ianao ny mpamaholana ikoizana fa ny fomba famahanao azy dia façon anao. Andro amaraina izay miverina eto anatrenao satria misy fotoana misisika izay amin'le tianay, misisika ampinono izay amin'le mandresy lahatra anay nefa ianao te hiseho eo amin'le mba tianao atao ary le tianao atao nefa le tsara lavitra ho anay tsiraray avy. Raha tsy misy teny tompo dia tsy manana finoana izay fa sofa ny teny taminay indrainao andro amaraina velona indray ny finoana, mahazo toerana ny fanantenana, me mazava ao anatin'ny tsiraray avy ny antony izay mety olana sy fahasahiranana sy mety ho fahoriana mitranga sy miseho reny rehetrareny dia misy toe-panahitiana ao avoaka izay tsy mivoaka ao anatina confort sy zavatra mahafinaritra fa mivoaka ao anatina fiaretana vetivety. Tsaroviny tsiraray avy izay tonga eto amin'ny fanatrehanao andro amaraina. Ao ny manana ady, olana, vesatra, mety miatrika fahoriana, fanaintainana, mety aretina, mety zavatra saribahana, mety zavatra olana mifampidipiditra be ohatran'ny tsy hita eo maolana amin'ny fomba ahoana ivahana izany. Mitodika izay mametraka ny zavatra rehetra eto anatrehanao andro amaraina dia fantatray fa ianao no afaka manome bitsika, manokatra lalana, mampahery avy ao anaty. Fa rehefa mahita izay izay hitanao tahaka an'izay nitondrahanao an'i Davida. Fa hay rehefa tonga mibera dia nisokatra ny tao am-pony fa etapy manaraka hidirana amin'ny dingana izay hitondrahanao dia misy indray ny liona
Afahana miditra midingana Goliath, afahana miditra midingana Saoly, afahana miditra midingana maro samihafa izay ilaina satria Andriamanitra mifandrosoana ianao. Dia misaotra ray aminaran'i Jesosy fa mampahery ianao andro maraina, manangana, mamindra fo, mamaly vavaka anay, miaraka aminay. Tsarovy Jesosy ny herinandro hatrehany tsiraray avy, na izay tonga eto na izay miaino manaraka ny direkta sy manaraka ny fampianarana apetraka eny ambava mpanomponao. Aza vela sy ala avy eto amin'ny fanatrehanao ka mavesabesatra na koa hoe ohatrany hoe tsy afa-po. Ny tena fahafampona any Tompo tsy le zavatra mivahy fa ny ianao miteny aminay fa hivaly izy. Ary mila mianatra an'izany zay tsy hoe rehefa mitranga le afera mipoaka be vao sambatra zay. Fa le ianao miaraka aminay mihitsy dia efa tokony hatsapahanay fahasambarana. Zany fiovana fomba fijery zany anatin'ny leso ny fifankazarana aminao. Saotra Jesosy fa androany dia mino zay fa hanokatra lalana ianao. Iva zay manahirana, hoaravina indray zay mikitotoana, iseo indray ny fandresena ampandresena satria matsiaro mipasika mato anay ianao, nitsangana tamin'ny mato anay ianao, fandresena ho anay ny fahatsiarovana an'izany vavolombelona zany. Saotra Jesosy misy zavatra be dia be ho tanteraka indray ao aorianan'ity fotoa pampaherezana ary fotoa mpitsanganana zanakao. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Matsiaro ny fiderana nataon'ny Paoly fa tsy ny saina ny Paoly hoe hiprovoke fanetsehana sy fivoahana amin'ny fonja. Tsy zavatra ataonay ka hanetsika anao zany, fa ny zavatra ataonay dia mendrika tokony ho atao ho anao fotsiny. Zany mahatonga anay Tompo misaotra sy mankasitraka anao minaran'i Jesosy. Ao afantaranao dia isaoran'Andriamanitra amin'ny fiainanao, isaoran'Andriamanitra amin'ny fiainam-panahinao, isaoran'Andriamanitra amin'ny fiainam-panomponao, isaoran'Andriamanitra amin'ny fiainam-tokantranonao. Tena isaora tonoany mihitsy. Isaoran'Andriamanitra ny asa mandrarahanao, isaoran'Andriamanitra ny fianarana ankizy, isaoran'Andriamanitra ny fitaizanao ny zanakao, isaoran'Andriamanitra ny asa fanomponao. Ankasitraon'Andriamanitra ianao androany tonga io mbola velona mahita an'izao mois d'avril zao. Isaoran'Andriamanitra ny fitondrany ianao hatreto, ny fitantanany ianao. Isaoran'Andriamanitra fa isan'ny nampidiriny ao anatin'ny teny fikasana anisan'ny tsara indrindra hatrizay nanompontsika dia ny Jobily 2024. Ankasitraon'Andriamanitra fa tsy diso ny fomba fitantana amin'ny fiainanao, ny fomba fijery ny mandiso an'izany fahatsapahana zany, fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara, ary tsy misy tsara afa-tsy Andriamanitra hoy Jesosy. Isaora izy, firony avy ao anatinao ny fisaorana sy ny fankasitrahana. Aza vela ho maivamaivana fotsiny hoe misaotra betsaka andro maraina fotsiny, fa tena angony mihitsy zay rehetra tokony isaoranao azy, ny tombonandro, ny fahasalamana, ny hery sy tanjaka, ny hevitra. Ianao mbola mazoto tonga eto andro maraina, ianao sensible mandre fitarihana, ianao mahazo valimbavaka, isaory azy zany. Misy famatsiana efa tonga, misy fahasoavana azo tsapaitanana, misy zavatra maimaim-pona isitrahanao, ankasitrao azy, anomez voninahitra an'Andriamanitra. Misaotra raha eo zany rehetra zany Tompo, tena isaoranay, ankasitrahanay ianao satria fantatray fa Andriamanitray ianao, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny fotoana maraina fahanay njoro nanao ny sitraponao tamin'ny fisaorana anao amin'ny zavatra rehetra. Ao ambadika reny mantsy manomana ny tsara indrindra ho an'ny tsiraray avy ianao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy. Amen. Tena kaikinao afinaritra ty androany ty hoe mahitany zany ianao hoe manomana zavatra tsara Andriamanitra ho anao io hoe ao anatin'io zavatra mifanipaka io hoe azadiny fa misy zavatra tsara ao hoe any amin'ny dezerany misy petrôla hoe ao anatin'ny sakafo ela be hoe andrahoana hoe ny tena misy tsirony hoe Alleluia. Tena minoana zany. Aza taitaita dia aza maimaika. Io nge le aza maika. Tena velao Andriamanitra tena hanomana ny tsara indrindra fa aoka ianao maika hiova kosa. Amen. Dia le fiovana aza terena efa niova zay vao omeo amin'izay le valimbavaka. Tsy zay satria tsy hoe toe-panahy azahoan-javatra. Tandremo fa alefasy fotsiny fa mahasoa anao. Amen. Tena kaikinao mahasoa anao ne le toe-panahy hoe na ianao ary salama tsara hoe miadana amin'ny manodidina hoe Andriamanitra koa faly hoe hitanareo ve ny tombontsoan'le izy raha vao ianao miova andeha hamakivaky journée ianao, mety andeha hikarakara taratasy, mety andeha hiasa, misy zavatra be dia be, mety hody any an-trano mikarakara ny ao an-trano. Aza kivy hoe zay pasteur tsy anaty tsodrale mandeha miasa, raha vao mikarakara ny ao an-trano dia efa miasa ianao dikan'izay dia hatreo am-pifaliana, tonotonono daholo zay tokony tonona rehetra ao an-trano. Izy ary no andrasanao andeha hanonona an'ilay ao an-tranonao any, za tsy afaka androany. Tota ohatr'izay to dia mazava tsofo ranony ao an-trano vao miditra, vao hanokatra varavarana miditra amin'ny fahasoavana. Tsy ianao le fahasoavana miditra.
azonareo a fa tsofo rano miditra eto dray fahasoavan'Andriamanitra feno fahatsarandray ato trano ry frigo efa ela mila tonga amin'izay ny solonao a ohatrany hoe mampimereto zany a fa tsy ampin'izany le ao an-tranonao draindray eto ianao mibitabitaka ery tonga ao an-trano tia indray le fauteuil tia indray le vadiko azo atao an'izany izy ovao ny fomba fijerinao fa misy zavatra tsara ao ambadika ao tereo ny ao anatinao ahitan'Andriamanitra manomana an'le zavatra tsara ao ambadika io zavatra lalovanao io fa bonne journée bénie ho anao ny androany terinandro tsara tena i zavatra tsy ho ampoizitsika izay amin'ny terinandro ty ho ataon'Andriamanitra raisiny tsodrano izay tonona anaran'i Jesosy raha andeha ianao a ho eo amin'ny fiainanao Andriamanitra enao ao Kristy ho tanteraka ny fijoroanao sy ny fitondra tenanao mahita fa misy fahatairana sy fifoazana vaovao anatinao anao izay ankasitrahan'Andriamanitra mandehana fa iamisokatra ny visionanao ahitan'izay tenenin'Andriamanitra ary rehefa mahita an'izay tenenin'Andriamanitra ianao dia manomboka ahita an'ilay Andriamanitra miteny mandehana fa mety ny androany tsara ny androany satria miaraka amin'Andriamanitra tsara ianao tsofina rano herinandro feno voninahitr'Andriamanitra raha anomboka ianao dia hatateraka raha hiverina ianao tahaka nanyrahany Jesosy amin'ny Petera dia havokatra ary raha hijoro ianao dia hody ventiny izay natsakaina mandehana fa fiadanana eo amin'ny fiainatokantranonao fandrosoana sy promotion no hita eo amin'ny asa mandraranao fahasalamana no ambadika izao fotoana ikasian'Andriamanitra ny vatanao izao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa izay ho karakarainao ho amorain'Andriamanitra ho afaingan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononana ho tanteraka amintsika tsiraray avy rehefa mpanantenana jobily le Andriamanitra ny teny mihitsy no marina amin'izay ny tenenina mandehana dia aoreny tsara ny fiarahanao amin'Andriamanitra ny fifandraisanao tsara aminy aza miadiady amin'ny tompo ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahavariana anaty sodrano dia aza miadiady amin'ny tompo ianao Halleluja zareo fahasoavana izany a fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a ary fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a amen aty amen